atsorona zany nytenen'ny pamparay masina indrindra dia ny hoe isika rehetra indrindra ao anivon'ny eglizy tsy manakatotrano ny eglizy ary tsy natao anirika na iza ihany koa fa natao andray ny olona rehetra ary samy miezaka tsika mbo tonga any amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia zay na homosexuel ianao na tsy homosexuel ianao dia mandray anao Andriamanitra ary zay fanaisantsika an'Andriamanitra zay no atorin'ny eglizy katolika hoe ity no lalana dia zay no ampianarin'ny papa ao anatin'ilay latsoratra tsy misy resaka mihitsy hoe tsy fandranony ny fananahana fananahan'ny olona mitovy hoe miaraka tsy misy an'izany eo tsy ilay resaka fiarahana no tsindrin'ny papa ray masina manokana fa ilay olona zay manana ataontsika hoe manana difficulté mahakasika an'izany ka mila ny eglizy mila ny famindram-pony mila ihany koa ny fahasoavan'Andriamanitra fa izao ny olona rehetra zay mandray ny bénédiction dia tenen'ny papa tsara fa mila toe-po lalina avy amin'izay mandray an'izany hoe inony anatin'ny finoana fa mahavonjy azy Andriamanitra zay raisiny ny fahasoavana amin'ny alalan'ny eglizy ka raha misy olona tia andray ny fahasoavana amin'ny alalan'ny eglizy iza moa no anakana hoe tsy azonao raisina ny fahasoavana ao amin'ny eglizy fa tsy adino averiko indray mandeha fa misy lalàna sy fitsikitra mifeny fotom-pinoana katolika mahakasika an'izany fiarahan'ny olon-droa zany dia ny lehilahy sy vehivavy zay ihany ankoatran'izay tsy misy Ohatranefa katoava ny fiangonana katolika ny fiarahan'ny lasa mivavy samy vavy zany tsy mihitsy ary tsy isy mihitsy zany aza adino zay aza ozongozonina ny fotom-pampianarana fiangonana katolika fa tsy isy zany amin'ny fotom-pampianarana zany hoe fiarahan'ny lehilahy sy ny lehilahy sy ny vehivavy sy vehivavy tsy ao anatin'ny fampianarana fiangonana katolika mihitsy zay raha ny resaka mariazy no resahako izany tsy milaza hoe tsy misy ilàny fiangonana an'ireny olon'ireny ary tsika koa tsy afaka tena tsy misy ilàna azy ireny olon'ireny fa aza adino fa ilay niteneniko voalohany hoe zanak'Andriamanitra toatsika ny olona mandalo amin'izany fahasarotana izany ka raisina araka an'izay mahazanak'Andriamanitra zay izy raha ohatra ka mila ny fahasoavan'Andriamanitra tenen'ny papa anatin'ny interview anatin'ny hoe qui suis-je au sujet les homosexuels tsika natao hitsarana izy ireny Andriamanitra malala izay fomba amin'izay ny olona tsirairay fa ny fiangonana kosa dia mametraka hoe ity no lalana raisiny zanak'Andriamanitra ary inony fa marina mandeha ampahafantsika miazo an'izany famonjena toetr'Andriamanitra zany. Atsika eto Madagasikara hoe mety hoe misy rituel zany apetraka rehefa hanao an'izay hoe mazava ho azy fa tsy misy ary zay lazain'ilay lahatsoratra tsy liturgie ozy izy ny papa tsy ao anatin'ny liturgie katolika nanaovana an'izany na hoe isy lahatsoratra manokana ho lazaina ao ambara fa hoe toy izao ny fandraisana ny homosexuel non tsy misy an'izany fa ny papa dia maniraka kosa an'ilay hoe pasteur de l'église zany hoe prêtre ny fiangonana katolika ny Eveka mba handray ny olona rehetra ny sokajiny olona rehetra araka ny situation misy azy mba ho afaka hitantana azy ara-panahy fitantanana ara-panahy ka ny olona tsirairay dia samy hafa foana ny kahana olona anankiray tsy mitovy amin'ny kahana anankiray ka tsy misy liturgie io na hoe rite manokana ka hoe izay homosexuel dia toy izao ny fomba fandraisana azy fa manatona ny tompony andraikitra raha mila an'izany ianao mila ny fitantanana ara-panahy mangetahetana zany famindrapon'Andriamanitra zany izy no mahafantatra zay lalana ahafahana mitondra anao sy manampy anao anantonan'Andriamanitra bebe kokoa. Misy fotoana ve tompoko zany ny fiangonana katolika ve tsy nanaiky zay fitofan-drano zay na tonga dia resabe amin'izao fotoana satria le izy matsy tonga dia raisin'olona hoe ny union mihitsy mitsofinalana tsy nisy fotoana nanaovan'ny fiangonana katolika an'izany mihitsy fa ny vaovao fotsiny zany amin'izao zavatra misy amintsika izao dia ny fanambaran'ny papa azy ampabe maso fa ny fampianaran'ny fiangonana hatramin'izay jereonareo daholo azonareo azoko menanareo ny fampianarana fiangonana katolika mahakasika ny homosexualité izay tsy voatery hoe dradradray ny fiangonana katolika isan'andro fa misy fotom-pampianarana mazava dia tahak'izay foana ny fotom-pampianarana mandray ny olona rehetra ny sokajiny olona rehetrarehetra ary zay Andriamanitra dia mandray atsika araka ny mahitsy atsika fa tsy hoe izay tokony ho izy amintsika dia zay koa ny fiangonana katolika fa azadino averiko farany hoe ny fiangonana katolika kosa dia manana fotom-pampianarana izy hitantanana ny vahoakan'Andriamanitra ilay fitsipika ara-moraly zay teneny eo amin'ny doctrine ahafahan'ny zanak'Andriamanitra hoe toy izao ny lalana izorantsika zanak'Andriamanitra mba hanantonao tsaratsara kokoa an'izany fahamasinan'Andriamanitra zany misy ny afaka manaraka an'izany antsaka sy andavany rahasoa raha tsara misy tsy mahavita an'izany araka ny tokony ho izy dia anjaran'ny fiangonana ihany koa no mitantana azy ireny dia zay matorin'ny paparay masina amin'ilay hoe accompagnement sy la bénédiction araka ny tenenina tsy nisy vimopera zany hoe fanerenan-kola ho andry firenena hafa firenena mandroso tamin'ny papa François tsy misy hoe zara politika ara-démocratie non
zavatra samihafa amin'izany ny fotom-pampianaran'ny fiangonana katolika tsisy idiran'ny politika na hoe tery avatsy sy avatsy satria averiko andriamanitra fa ny fotom-pampianaran'ny fiangonana katolika dia mifototra amin'ny lalàn'andriamanitra amin'ny fahariana an'izao tontolo izao tsy ny mpanao politika nanamboatra ny fahariana an'izao tontolo izao na hoe nanory ny eglizy katolika mba hanao fampianarana marina fa efa fampianarana efa hatramin'izay tsy miova mihitsy io fa ny vanim-potoana kosa dia miova arakaraka ny dia ny fiangonana katolika dia mampianatra arakaraka ny vanim-potoana ahoana ny fomba hitoriana ny evanjely na ny vaovao mahafaly amin'izao vanim-potoana misy atsika izao tsy mitovy amin'ny efapolo taona tany aoriana zany fa ny fotom-pinoana sy ny fotom-pampianarana dia mijanona ary tsy miova anao vinanao ve azo lazaina raha be zany fa karazana fomba anankiray amerenana an'ireo mpino katolika izay isan'izay fanavakavahana fananahana sy ny moa izay orientation sexuelle an'izay ty zavatra anankiray fanambarana nataony papa ty hoe famerenana izy ireo iverina ao anatin'ny resaka tontolo kristianisme tokony ngamba fa tsy dia hoe misy fitaovana na hoe famerenana manokana fa anjaran'ny tsirairay anjaran'ny mpino tsirairay na anjaran'ny zanak'andriamanitra tsirairay ny mahafantatra eo anivon'ny fampianaran'ny fiangonana sy amin'ny fandraisan'ny fahasoavan'andriamanitra eo anivon'ny fiangonana hoe mety aminy ve ny mandray ny fahasoavana eo anivon'ny eglizy sa tsy anjaran'izay ny fiangonana katolika zany tsy hoe hanao propagande na tenenina amin'ny fiteny hafa hoe prosélytisme ho amin'ny hoe tongava mivavaka aty amin'ny eglizy katolika tsy anjaran'izay fa fotom-pampianarana katolika dia eo mandrakariany ka anjaran'ny mpino no misafidy hoe mety aminy hoe zany fampianarana zany ary mitondra azy ho any amin'andriamanitra ve fa ny fiangonana katolika dia mampianatra ny fahamarinana hitondra ny vahoaka tsirairay sy ny olona tsirairay any amin'andriamanitra